Fa niteraka resabe kosa na tratrarana polisy nitondra basy teny Andoran'ny Fotsy teny nitondra fanampanazavana momba izany moa ny teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Eo anatin'izany nefa ninona ny zavatra atao dia miara-miasa sy miara-misalahy hatrany ny telotota dia ny miaramila ny polisy ary ny zandary tsy hanavahana an'izaniza fa na zandary na miaramila na polisy ka raha mety misy sanatian'izany ny endrikendrika mety fandraisana anjara na ny zavatra miseho ka mety tsy maintsy anaovana fanadihadiana dia tsy maintsy atao izany. Tsy natao hanenjehana olona, natao hanenjehana entité ny anaovana izany mba hahafahan'ny vahoaka misitraka fandriam-pahalemana tsy mitanila ka fandriam-pahalemana ihany koa ahafahan'ny olona mametraka fitokisana amin'ny mpitandro filaminana. Ka eto izay dia mitarika ny saina mba tsy hisy ny sifameno fenony ka ilazana fa ny entité ato ny entité aroa dia manenjika andrakotona rabe na ny entité hafa. Ny fanadihadiana toko dia mbola eo andalana ary tsy vita ary zany fanadihadiana zany dia iarahana manao tanteraka. Ka raha sanatrian'izany misy ny misaringitra ny ray amin'ny zandary miaramila polisy dia tsy hisy ny fandeferana. Ny famotorana atao koa dia mba ahafahana mahita hoe tsy tafidy tao anatin'izy na dia voateny azy ka dia ny famotorana irery ihany ny afaka ahafahana miteny hoe misy polisy na misy zandary na misy miaramila tafidy tao anatiny raharaha iray.